kilasy tompoko vavy ankafaliana indray no hitsidiana ny tokantranontsika amin'ity aliny 20 janoary 2024 raha antsika isa tokantrano ny fandarana Resaho Aloha fikary ny télévision MBS ki Maxime Magalasiny no manolotra amin'ny fandarana ndrenjato vonson miarabanao tompoko miaraba tompoko araky ny efa nampafantarina antsika dia misy ny fanadihadiana zay nataony olon'ny Madagasikara zay nivondrona ao anatin'ny commission d'enquête parlementaire zany io moa dia fantatsika fa ny loi organique 2015-007 tamin'ny 2024 zany no mamaritra ny organisation sy ny fonctionnement ny Sénat natolotry izy ireo anio androany teo amin'ny filohan'ny République teo aloha ny valiny zany fanadihadiana natao izany nampafantarina ihany koa andreo vondrony mpanohitra fantatsika moa fa fanisy ny fampafantarana azy ampaibe maso nataon'izy ireo tamin'ny alatsinainy lasa teo rehefa izany dia hoentitsika eto anivon'ny fandarana izy androany mba hovavana lalandalina kokoa ny makasika an'izany fanadihadiana zany ny natalanjona dia mifandray ny roa amin'io voamery io satria dia maro ny aia zany zay fantatsika fa ny aia tsy havanana manoloana ny fiainam-pirenena no resaina dia ny rara doublon ary ny rara fanafarana fitaovam-piadiana mahery vaika antsokosoko zay tamin'ny 20 sy 20 lasa iny fantatsika moa fa zany fitaovam-piadiana zany dia natolotra ny vahoaka malagasy tamin'ny fotoana ny rosoana tamin'ny finianana ny filohan'ny République ankehitriny ndrenjato doublon no resahantsika fo teniteny matetika ny fisin'ny karapanondro miverimberina olona anankiray miverina intelo ao anatin'ny lisym-pifidianana zany rehetra zany no hita ary rehefa noadiadiana ity tatitra taon'izy ireo tia dia misy hatramin'ny roetsy sy ray tapitrisy zany ity doublon zay voalaza ity ny fanontaniany rehetra dia hoe nahoana no amin'izao vanim-potoana zao vao mivoaka zany raha zany fantatsika moa fa tamin'ny taona 2024 dia efa nisy fipisahana zany resaka zany fa nandalo ny confinement dia tsy nitoy zany ady hevitra zany inona no azontsika ambara satria dia andrasan'ny malagasy maro zany amin'ity 2024 zany raha zany manantitra ny arahaba fantatsika fa ny fiainan'ny firenena dia nandringiandringa tao anatin'izay heritaona latsaka kely zay ny antony dia tao le areti-mandoza ary teo ihany koa ny filambaniny ataon'ity fanjakana ity amin'ny androm-panjakana hany tantanan'ny mpanohitra teto Madagasikara dia ny Sénat zany ary fantatsika fa tsy nisy mihitsy ny volanentina nampiodina ny Sénat nandritra ny roa taona zay hatramin'ny tantanan'ny président Andrinirina Rajoelina ny fanjakana zany dia midika fa manahirana be ny manao zavatra eto Madagasikara ary efa fantatra zareo io finiavana anao commission d'enquête io dia izay no antony nahatonga ny fanjakana nanelingelina fatratra ity androm-panjakana ity nahoana moa no zao vao tokony no vita tokoa zay satria rehefa tena nandinika ireto mpikambana atao amin'ny antenemerandolona teo aloha reto dia naneo firaisan-kina fa tsy maintsy hototosaina ny enquête parlementaire na dia teo aza ny antso-jay niatra tamin'ny zareo dia io totoso io tokoa zany izany enquête izany matahotra ny fanjakana manoloana ity enquête ity raha ny fihetsiketsika ataon'ny fihetsiketsehana ataon'ny fanjakana manoloana manodidina ny fanatotsana zany enquête zany dia tena hafahafa be mihitsy ny fomba hitondrany azy voalohany aloha ny olona latsona dia
na izy mamotoka fotsiny tsy mety mandeha, na izy mandefa ny olona ambara hoe eo mba mifefezany izay tsy mahatapakahatra manoloana ny fanontaniana tokony apetraka, na izy manamboatra ny vatan'ilay atsona mihitsy amin'ny alalan'ny certificat médical ohatra mba tsy ho voaelingelona am'izay raharaha zay ny fanjakana mitantana am'izao fotoana zao. Zany rehetra zany dia manahirana ny mpanaramaso politika ny amin'ny hoe izany ve sisa ny fomba hitantanana nyty Madagasikara ty, ary izany ve no hoentina mampandroso ny firenena. Dia everika fa tsy hampandroso firenena mihitsy zany satria ny atao ihany no hita rehefa jerenao ny zavatra rehetra ataon'ity fanjakana ity dia ohatrany mandeha amin'ny alalan'ny anterisetra ny zavatra rehetra ataony. Rehefa sakatsakananao izy mbola hikasa hitondra dia avy hatrany izy dia manala vokina, miezaka manozongozona amin'ny fanjakana teo toerana tamin'izany fotoana zany ny fanjakan'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, ary dia vitany mihitsy ny saika nanadaraboka ny fanjakana, ary iny tony lasa nirosona ka na ny fiaraha-mitantana iny. Azo lazaina fa tena fanonganam-panjakana mihitsy mba hiomanana amin'ilay fifidianana zay hatrehana, satria ny fifidianana zay hatrehana dia raha iny taona 2024 iny no resahana volana avril, zany hoe efa tsy misy afa-tsy any amin'ny 20 volana any sisa dia tokony hanao iroso ao anatin'ny fifidianana amin'ny daty ara-dalanitsika, dia tsy nanaiky mihitsy ry zareo raha tsy vita nanatotosa ilay fifidianana melohan'ny fotoana. Dia sarotsaronanao anatin'ilay fomba hoe tsy mety ny fitrandrahana tany Somamaniny, tsy mety ny fomba hitantanana ny firenena fa mijaly ny vahoaka sy ny etsetretsetra, dia teo no tratran'ny mena miravoravo zany ny vahoaka, dia karazan'ny ohatrany hoe niratsikombakomba tany anatin'ilay fametrahana fanjakana tetezamita saritsariny iny dia nitondra nyzao fanjakana zao eo amin'io lafin'io. Ny zavatra nikinendriny dia mazava ametraka ministre ny intérieur ary ametraka premier ministre, dia hitantsika amin'izay fa manjary lasa tena lasa otage ilay raharaham-pifidianana rehetra teto Madagasikara, lasa otage ny vahoaka malagasy iray manontolo, satria dia fatetinalina tsy nahafantatra na inona fa dia tratra mena miravoravo hoe tonga ny 19 janvier dia efa nalefa ny mirantiranty rehetrarehetra hoe io ara fa efa vonona zay hitondra ny fanjakana. Ny fahavononana hitondra fanjakana tomboko dia misy préparation, zany hoe misy fiomanana, ary ny fiomanana amin'izany dia tsy fiomanana fotsiny hoe zay dia vonona ny andehanao ny teti-dratsy rehetra, satria teti-dratsy zany manoloana ny fahamasinan'ny firenena. Ny fahamasinan'ny firenena ao anatin'izany dia ny hoe raha ohatra ianao ka misy lalàna velona eto amin'ity tany sy ny fanjakana ity, ka ianao anao ny didoanao amin'ny hoe zao ny fomba hitondrana azy, hoe ny anay zany aviation civile de Madagascar zany dia tsy miteny zany raha ohatra tsy manara-dalàna zany raha ohatra ka tsy mampiditra ny hélicopteranay sy ny roplanina zay hoentinay miatrika ny fampitezakevitra melohan'ny fotoana pré-campagne, mbola tsisy hoe ao anaty campagne. Veritsika zany satria ny raharaham-pirenena dia miazakazaka be, ary metototra le fahadosonana ataon'ny zareo dia ity commission d'enquête ity zany manapongatra n'le raharaha am'izao fotoana zao hoe ohatra ny hafahafa nge ny fomba nandraisan'retin'ny fanjakana teo satria raha ilay zava-misy ny tantaraina tao amin'ny Sénat zany dia mahazava ao anaty document zany document officiel zany miaraka amina proof zany dia mahazava fa tena halatra ary osoka no nahatafakatra n'izao fanjakana zao teo amin'ny toerana. Mila tsindriny zany satria tsitsika no miteny an'izany ny commission d'enquête nataon'izany, dia rehefa manao extrapolation zany hoe mamelabelatra n'le raharaha
ho amin'ny zava-misy sy natao teto Madagasikara zany sika mpanao gazety de mahita fa tena izay zany ny zavatra mitranga eto Madagasikara rehefa iverenana rehefa iverenana lasa rehetra le raharaha inona rehetra tokoa moa fa maninona moa ty pré-campagne ty no atao hoe heritaona meloha zay indrindra reo tsika samy mianahana fotsiny hoe fa aka maninona moa zany aloha andeha satria mitady hoe tout est permis manao mamelabelatra misy atao atsika de ny any Frantsa ara fotr' zao ny any États-Unis efa roa taona stapa melohan'ny fahataperan'ny ny fepitoam-piasan'ilay président de efa manomboka amin'ny primaire sy ny etsetratsetra ny atsika tsisy primaire tsisy inonina ny atsika tsy misy sata amin'ny fe ny antoko-panohatra tsy misy lalàna momba ny antoko-panohatra eto Madagasikara ary indrindraindrindra ny famatsim-bola ny antoko eto Madagasikara de tsy mazava de antanina ny seni fa ahoana ny fandehan'ity zavatra ty ka tsy misy lalàna ko antanina ny ACC ka tsy misy lalàna ny milaza an'izany hoe tsy maintsy izao ny zavatra rehefa tsy rarany lalàna rehefa tsy rarany lalàna de azo atao de etotsika no samy mametraka fantanina hoe misy ny fitsipipitondrantenan'ny fanaovana politika eto Madagasikara ary zany fitsipipitondrantenan'ny fanaovana politika eto Madagasikara zany dia mikendry hatrany ny fahamasinan'ny firenena ary raha ohatra ka ao anatina kipaipaika feno osoka kipaipaika hoentina mamilivily ny zava-misy no zavatra atao indrindraindrindra ny safidim-bahoaka de verina fa tsirariny zany ny fanakianana voalohany sy ny tsindrim-peo tsy maintsy atao zany de ny hoe tokony hanazava io fanjakana io mikasika indrindra ny tsy mahamaro-pototra ny commission d'enquête de tokony hitondra amin'ny fanazavana am'izany izy fa ny commission d'enquête de efa mitondra amin'ny fanazavana hoe reto sy reto ny défaut rehetra hitanay ary ny meloka ao anatin'izany de reto mpitondra fanjakany reto de mila valiteniny zany mila fanazavana zany mila geste politique zany ny geste politique ataon'ny fanjakana zany am'izao fotoana zao de hoe zay zao no mitondra eny nareo no mitondra satria ohatra no badoina ny vahoaka malagasy tao anatin'le raharaha rehetrrehetra ny geste politique ataon'ny fanjakana de hoe zay manendry zay olona tiana tendrena de manendry olona tendrena izy zany de manendry izy olona hafahafa be ao anatin'lay ny hafahafa tiako resahana zany de ny hoe tsy mandika mihitsy ny tokotany politika eto Madagasikara isika eto efa milaza mazava fa tsy maro anisa tsony io fanjakana io zany hoe tena minorité mise en minorité io fanjakana io raha ny zavatra nyseho androany zany ny resahana satria ny zavatra nyseho androany de nandeha nanatitra amin'ny fomba officialy ilay tatitra ny commission d'enquête zany ny filopitarika efada an'ireo commission reo teny amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana zay filoha teo aloha ary ny fampiantso telefônina teo mason'ny antoko-panohatra rehetra teo zany Andriamatoa Herajo Naramampianina sy Andriamatoa Marc Ravalomanana de ny fanaiky fa ho samy andray an'ity vokatry ny commission d'enquête ity ary samy nanaiky fa tsy maintsy mifiraisakina no hery ary raha tsy misy mifiraisakina ny mpanohatra de ho sahirana zany ny vahoaka malagasy manoloana ny antso-jay sy ny anterisetra ataonyty fanjakany ty de eo zany zao ny raharaha am'izao tsika am'teny zao dikan'izay dia mila toanany zany tsy le hoe amin'ny mahafilohan'ny republika azy teo aloha no hoeverina fa mahatsisy dikany an'lay fietsika demokratika natao androany fa ny fomba fanao ohatran'ireny de fomba fanao anankiray zay dindon'ny fahendrena malagasy ary tsy nisy mihitsy olona afaka nitondra teto amin'ity Madagasikara ty ka tsy endry de samy mamaly an'izany araky ny tantaritsika hoe io fahendreny io any ka tsy nataotao foana araky ny hoe haitrahitra na ohatr'izany fahendrena ny dikany zany ny fototeny am'izany de endrika zany hoe image ary any amin'ny tolo malagasy zany de mazava fa ny image na ny endrika resahana am'izany de lay Andriamanitra ao tapony loha ary rehefa latsaka katerena ohatran'izao ny firenena
dia fantatry ny malagasy ny antsapazana manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary nomena ihany keo moa zany ny président teo aloha dideratsiraka fa tsy nentina andray izy de mazava zany ny tokotany politika am'izay lafiny rehetrehtra zay raha zay ny endriky ny tokotany politika eto Madagasikara dia Andriamatoa dideratsiraka sy ny mpitondra fanjakana zany zao no miraidy ary rehefa miraidy ohatran'izay izy de tokony ho hita tao anatin'le nomination ana sénateur enina zany a farafaratsy ny arema ny olona mendany amin'Andriamatoa dideratsiraka tsy tao zany zay noho izany a tsy misy antony politika mihitsy zany a iny nomination iny ary mbola mihevitra ny tena no maro anisa tena maro anisa zany a ny fanjakana amintsika am'teny zao raha ny expression démocratique farany no atao a dia Andriamatoa Marc Ravalomanina faharoa nahazo 2,100,000 voix ary Andriamatoa Erajonary Mampianina zay ny aiky sy ny ombona ampahabe maso teo anatrehan'ny antoko-panohatra rehetra lehibe ny antoko-panohatra rehetra teto Madagasikara androany a fa Yaradi andeha amotsopotsitra izao fahalovana eto amin'ny fomba fitantanana ny fiainan'ny firenena zao ary zay expression démocratique faran'izay de mametraka an'Andriamatoa Andry Rajoelina ho minoritaire ny dikan'izay dia sarotra ho an'ny mpitondra fanjakana zany a no manao tao foana manomboka zao satria efa ilay fianakavimben'ny fanoherana zany a reo niara-mijoro androany ireo ary rehefa miara-mijoro takan'izany zany ny fianakavimben'ny mpanohatra dia izao zany no dikan'le ataon'ny fanjakana tsy miraharaha mihitsy izy ny fifandanjahakely ara-politika eto Madagasikara nomination zany a de sady tsy teknika ny tsy politika ny tsy stratégique raha ohatra mantsy izy ka hoe mba stratégique iny a dia mihevitra izy zany a fa efa mba endriky ny fiaikeny fa vitsy anisy izy eto Madagasikara raha politika iny a de mba ny allié zany napetrany tao anatin'le raharaha rehetrretra raha teknika iny zany a de Andriamatoa imbike Herlaza zany tokony ho président Sénat zay avy any amin'ny province Toamasina na Andriamatoa Calvin zay tsebo no tokony avy any amin'ny faritany Toamasina faritany Toliara ary fantaritsika fa ny faritany Toliara no mbola tsy nanana n'izany poste hoe présidentiable zany a teto Madagasikara raha ny zavatra nitranga zany satria raha sanatry misy zavatra mitranga zany eto Madagasikara ka empêché io président io raha ohatra zany ka ny zava-misy eto Madagasikara amintsika amin'ny teny zao dia afahana milaza fa misy 1,200,000 voix zay voalaza fa tena doublon pur et simple de mazava fa tsy maintsy any amin'ny vaton'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina no etefany zany doublon zany amin'ny katsikatso politika rehetrrehetra sy ny probabilité zay atao amina fomba fangalaram-bato takan'ireny a de ny dikany misy mananotanina ny fanjakana am'izao fotoana zao zany a ny empêchement n'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina ary rehefa mitranga zay a dia ny province Toliara zany farafaratsiny amin'ny alalan'Andriamatoa Tsiebo zany a ny tokony mba nitatana ny intérim na de hanao recul fotsiny azy izy zany hoe empêchement provisoire de tokony mba afahany manazava satria sarotra ane zany hoe olona nangalatra napiditra tsokosoko ndikan'le napiditra tsokosoko teto Madagasikara mantsy fitaovam-piadina mananobohatra ny dikan'izany ary tena haute trahison ny anaran'izany raha amin'ny alalan'ny resaka politika madio zany de ndikany mba tokony hiala kely hisitona provisoirement zany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de mba manazava ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena indrindrindrindra rehefa aveo tsika hiditra amin'le aferam-bolamena iny de mbola tafiditra ihany kory zareo am'izay lafiny rehetrrehetra zay indrindra manko satria raha iverenantsika zay de hoe tena orchestré raha niala tany amin'ny fanomanana ny fifidianana ny ainga tany amin'ny ataontsika hoe ny crise 2018 ity raharaha mpifidianana natrehantsika ity ary nitranga misy am'izao fotoana zao a ity valiny ity fanadihadiny ity a de tena manapirofo manazava mametraka fa izay tokoa no tranganisy dia aizany voaka malagasy ao anatin'izany resantsika moa ao anatin'ny lalam-panombenana any amin'ny artikla voalohany de hoe ny démocratie
no voalondarana ho an'ny lalam-panorenana malagasy ny fametrahana ny zomasy mandidy ny vahoaka malagasy kanefa de fantatritsika izany raha vavahana ny vato azon'Andriamantoa Rajoelina sy ny azo ny filoha Marc Ravalomanana dia raha esorina lay 1,200,000 zay fantatra ao anatiny fanadihadiana fa dia ny nanomana ny fifidianana no efa miomana melosahady ny ahafahany mandresy dia ho azy zany le 1,200,000 voix ary fantatritsika hoe tsy nifakaiza ny valim-pifidianana ary marihana fa resy tamin'ny fifidianana teto Antananarivo renivohitra teto Analamanga Andry Rajoelina raha ny fifidianana iny. Tsy dikan'izay zany de hoe tena voaporofo ao anatin'ity raha tia fa tsy maro toerana ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana izao de tarihany Andriamantoa Rajoelina. Fandresaka moa isika ny momba ny importation illicite ny désarmement de guerre le voalaza teo iny dia mifandray satria raha toa zany ka resy tamin'ny fifidianana Andry Rajoelina inona ny mety zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena. Fantatritsika moa fa fanitsakitsahana lalàna zay lefa voalaza teo hoe tena haute trahison izany raha zany dia malagasy maso mandidy no andrasana andrenjato amin'ny hoe inona no toin'izany fa raha ny fanjakana misy amin'izao fotoana izao aloha sy ny endriny dia ho tsetsemana indray ty raha ty rehefa tokony ho raisiny ny fahefa-pitsarana zany anoizana an'izay fanadihadiana zay. Fa miresaka raha volamena tsika andrenjato tena any amin'ny hainao manjery hafa na any ivelany moa zany indrindrandrindra de tena mamotipototra ihany koa izy mitovy amintsika eto toerana makasika nyty raha ty ary maro anaran'olona zay hita mandehandeha eny anivon'ny fitaovan-tserasera sy ny gazety international raha raisitsika ohatra ny agence africaine intelligence de tena mamahavakory zareo manoloana nyty raha ty miandro ny voaka malagasy ny amin'ny hoe iza marina no ao ambadika ity raha ty indrenjata avy eo io anarana io rehefa nipotsipotserina moa tamin'ny fandarana miara-manonja anykeo ny anaran'olona rehetra manomboka mipotra ny sarotsaromana atao anatin'ity raha ty dia efa manomboka miainga ihany koa ny adirin'ny boky émissaire zany reo olona atao sorona manoloana n'izao raha zao zany miala tany ampirina le izy de efa manomboka trondrotrondro fa vetivety zany zao no efa manomboka voatonontonona ao anatin'le raha rehetrrehetra ary veriko fa tsy hijanona eo. Voalohany indrindra aloha républicaine tsika voalohany araka ny voalaza teo dia démocratie no tokony ampiaina sy apietsika ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara. Ny akoatran'izay zany de bani zany hoe voarara tena tokony homelohina zay zany tokony ho rarah. Fantaritsika fa am'izao ritenenana zao dia eo ampanaovana fandraisam-pahefana ny filoha amerikanina vaovao Joe Biden ary ny président teo aloha moa zany dia fantaritsika manao cinéma hatramin'ny farany izy manoloana ny fomba anoerany ny tsy mahamarim-pototra ny vato azon'Andriamantoa Joe Biden dia mandeha mihitsy ny olona ny raha hoe zao de tena samy manaiky daholona ny républicaine na ny démocrate any amin'izay faritra rehetrrehetra ny siny ny fanakanana natao fa hoe ity marina ny tena voaka-pifidianana de misy fanamafisana ataon'ireo grands électeurs de mbola misy fanamafisana ataon'ny fitsarana amerikanina zany rehetrrehetra zany tsy manaiky mihitsy ny olona zany ary manoloana ny fietsika ara-politika mivalambalana dia tsy manaiky ny olona fa tsy maintsy ampidirina ho tsaraina ny président Donald Trump ary fantaritsika ny zavatra rehetra mitranga am'izao tsika miteny zao fa raha any anivon'ny chambre des représentants dia efa empêché izy fa miandry ny any amin'ny Sénat zany sisa no jereny zay lafiny rehetrrehetra zay. Eto amintsika zany rehefa mandeha ny ady hevitra politika
dia ny volany aposiny olona ny jerena ary io mahavariana mihitsy hoe eto Madagasikara hoe ka izy rangazy zany na aya matoa izy afaka nangalabata zany ny fiononana eto Madagasikara ary zany fiononana zany a fatalisme moa ny anarany amin'ny teny frantsay dia ny fiononana miteraka an'izao fahantrana rehetra eto Madagasikara zao tsy misy olona ambonin'ny lalàna eto Madagasikara na iray azy nefa dia ombety teny ny mpitondrany amin'ny fanjakana tan-dalàna ndrenjata de eo zany tsika no mametraka an'izay parangy be zay hoe inona no zavatra mitranga eto Madagasikara eto misy fametrahana faiza manao momba ny donaka sonina ve eto Madagasikara eto tena midonaka daholo ny vahoaka malagasy ray manontolo manoloana nylay geste ataon'le mpitondra fanjakana zay tsy miteraka vokatsoa ary raha ny mesure fito amby folo raisin'Andriamanitao Joe Biden amin'ny rehefa avy eo izy lany vita fianianana sy etsetretra te mazava fa tonga de mety efa any amin'ny amerikanina isam-batan'olona manomboka hatrany amin'ny mpianatra tsy manao remboursement aloha fa misy moratoire zany hoe ahembotra kely ny fahafahan'ny mpianatra amerikanina mamery-mola satria neny any Amerique du Nord indrindra dia misambobola any amin'ny banky ny mpianatra eny amin'ny université amin'ny tanin'ny fianarany de manao remboursement izy rehefa vita zay zavatra rehetrrehetra zay de zay nisy fanapa-kevitra de nisy fanapa-kevitra efa raisiny amin'izany misy fanapa-kevitra amin'ny tsy maintsy avitana ao anatin'ny 100 andro telo volana zany vaksiny olona maherin'ny 100 tapitrisa any États-Unis maimay pona momba ny covid de tena hita mihitsy hoe jerena hatramin'ny poketrany olona tsirairay petrapetraka hoe tsy maintsy toanana arabola mivantana mihitsy ny tokantrano tsirairay tsy misy ny fandroahana ny olona any ny mpanofatrano zany mandritra ny vanim-potoana hafahana mba miarina kely satria enjana be le folo volana covid-19 teo sy ny etsetretsetra zany ny eto amintsika zany ny fanjakana indray me matavy manoloana ny mesure hoetiny ny olona avany velany amidin'le fanjakana le fahavoazan'ny vahoaka malagasy de tonga ny 1 milliard de dollars de tonga CSI milaza hoe lasa any aposin'ny fanjakana ny atsasa manilan'le vola zay noentina nanaovana ny fanampiana teto Madagasikara zany rehetrrehetra zany de tafiditra tokony azo anaovana commission d'enquête zany fa aizatsony moa no anaovana an'izany commission d'enquête zany rehetra efa azy ambongady be eny ny Sénat sy ny any amin'ny anteny meram-pirenena dia tsy maintsy manao démocratie directe ohatry zao tsika hoe zay arany zava-misy teo aloha ahona ny zavatra atao am'izao fotoana zao satria tsy mazava reto fomba fitantanana ny firenena fitantanana ny firenena reto zavatra tsy mazava reto zany dia mila mahay zany ny fanoherana manomboka zao mila mahay mifanoherana mandeha manazava azy eo masony fianakaviam-ben'ny vahoaka malagasy sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena hoe zao ny zava-misy eto Madagasikara ary tsy misy tokony hokitaotahotra amin'ny fomba hanatanterahana nyzany fanazavany zany fa raha tsy zany de tsy mazava ny raharam-pirenena ary tsy ny vahoaka no andrasana andeha hanazavany zany fa tsy maintsy misy olona mitarika andeha hanazavany zany zay ny vondronany atoko-panohatra nanomboka androany zany teny atrano n'Andriamanitao Marika Ravalomanana dia samy mifanaika fa izay no lalana atao eto Madagasikara amin'ny fanohanana nyreto commission parlementaire ny Sénat teo aloha reto satria de tena mazava ny zavatra voalaza ao anatin'io atolotra amin'ny communauté internationale zany reo vokatry ny fikarohana rehetra zao dia atolotra ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary zany ny mahafaly atsika ny amin'ilay raharaham-bolamena ny amin'ny hoe tonga mihitsy ny CIA zay manotrina nylay enquête any Afrique du Sud miaraka amin'ny Interpol ary mienjana ilay ramatoa procureur général any Afrique du Sud fantaritsika fa rehefa tonga ny CIA de andikan'izay ny atao hoe CIA zany hatramin'ny nananganany président américain Harry Truman azy dia mazava
fa ny contrairan'ny intérêt sovietika ny dikany atao hoe CIA ary am'izao fotoana zao zany a ny CIA dia contrairan'ny intérêt terroriste de eo tsika ny mandinika ny raharaha ahoana ny fomba tsy maintsy hafantarany reto any amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena sy ny vaoaka malagasy ny raharaha misy eto Madagasikara zay raha ny tokony ho izy indrenjato anie de hoe manana fahefa-pitsaransika eto Madagasikara de ny mahavalalana de hoe zay fahefa-pitsarana zay ve tsy afaka mandray mahitsy ny raharaha misy am'izao fotoana zao zay mampahantra ny vahoaka malagasy ndraisantsika ohatra io raharaha Covid-19 io dia hatreto dia tsy fantatra ny amin'ny hoe iza no tena mikommandité an'ilay raharaha satria tsy misy volam-bahoaka mivoaka nge fantatritsika zany fa tsy maintsy misy ny atao hoe ordonnateur principal tompona andraikitra voalohany dia efa manambary zao ny système anticorruption eto Madagasikara fa ny atsasaky ny vola nomeny ny mpamatsy vola de miditra ny any ambatany mpitondra dia tsy misy raharaha-pitsarana tena mijoro mamaivay manasazy manafay an'izany fomba fanao politika zay mamoetra eto amin'ny firenena zany ohatra raisina kaikikio raha ny makasika an'ilay raharaha farafangana génocide ny farafangana dia rehefa nataony fanadidina de olona anankiray no mahatonga ny famonon'olona maro toy ireny any anatin'ilay fonja zay efa fantatra fa feno tanteraka sato ire dia hitantsika zany fa zany ny raharaha eto dia totofana avokoa zany rehetra zany alamindaminy eo zany rehetra zany de zany ny mampahantra ny malagasy fa miresaka ny intronisation ny Joe Biden tsika teo indrenjato fantatritsika ny lalam-panorenana amerikanina dia efa tamin'ny 1789 zany hoe 2 taona lasa ny lalam-panorenan'ny amerikanina zany isika tao anatin'ny republika faefatra zay inefatra nanova ny lalam-panorenana ny olona 2 taona lasa ary mampiavaka an'ity lalam-panorenana amerikanina ity de le hoe séparation stricte des pouvoirs ny mpanatanteraka zany ny fitsarana ary ny mpanao lalàna sika eto Madagasikara de mbola 4e république nefa de fantatsika zany zao hoe mpitondra mihitsy ny manitsakitsaka ny lalam-panorenana ny mpitondra mihitsy ny manitsakitsaka ny lalàna manan-kery hitantanana ny tany sy ny firenena raha tsy resaka an'io raharaha mahakasika ny Covid-19 mahakasika ny génocide mahakasika ny doublon ary mahakasika an'ity fanafarana ny fitaovam-piadiana mahery vaika ity raha ny intronisation natao androany dia misy ataontsika hoe fandaminana mazava ny azo moa zany de tena kolotsaina mihitsy efa fanao hatramin'izay ny hoe mandeha ny culte vitsy zany dia mandeha ny fanaovana ny fiainianana mandeha aloha ny filoha-levitra dia miroso ny président de rehefa avy eo izy mandeha tongotra mandeha makany amin'ny maison blanche zany indrenjato mazava zany ny paikady hitondrany Joe Biden manoloana ny fanarenana ny fiainana ara-piarahamonina ara-tsosialy manerana n'izao tontolo zao raha izay ndresana fantatritsika ny toeran'ny Amerika manoloana ny géopolitika zay fantatsika firenena anankiray matanjaka am'izany sehatra zany indrenjato inona ny azo sotomina 2 taona lasa ny lalam-panorenan'ny olona inona ny azo sotomina misy ny amendement tao anatin'izany tao anatin'ny vanim-potoana maro fa inona ny mahazo sotomina resana manoloana an'izany ny tenin'ny président Allemagne no ilazana azy hoe afaka ny tenany satria iroso amin'ny fitantanana ny firenena Andriamatoa Joe Biden
zany hoe ny firenena iray lehibe tahaka ny Allemagne zany a dia nangorovitsika nanoloana ny surexité mitantana firenena lehibe tahaka ny andriamatoa Donald Trump. Ary fantatsika fa andriamatoa Donald Trump na dia teo aza ny finiavany tena amony sofina manoloana ny fandresena mivandravandra efa tena azo n'andriamatoa Joe Biden dia nanaiky any izy tany amin'ny farany hoe azo administration vaovao tsika ary mitsodrano n'ireo administration vaovao reo mbo tombontsoa ny vahoaka amerikana fa tsy manonona mihitsy izy hoe Joe Biden no hitantana an'izany administration vaovao zany satria mbola ao le lonolony. Ary andriamatoa Donald Trump zany a mandraka hatramin'ny minitra vitsy angamizay ny tsy président ntsony izy a de tena nanao an'izay tena saipatany amin'ny fomba hitantanana ny États-Unis satria nanao amnistie be dia be mihitsy izy na ny tenany aza saika eo amnistie ary ilay tompon'andraikitra voalohany tamin'ny nalany azy la directeur de campagne n'andriamatoa Donald Trump zay vo eloka hatrany Frantsa, Europe, niza tena misy eloka be dia be avy indrindra fa tany États-Unis dia no gracier n'andriamatoa Donald Trump. Ary fandatsika ny dikan'izany fitantanana ny États-Unis zany fa zany ny tompon'ny bomba atomika eto ambonin'ny tany. Ary ilay valizy lay ballon mo fomba filaza azy misy an'ilay marika fanapohana n'izany bomba zany dia tsy navotsitra andriamatoa Donald Trump hatramin'ny ora farany de voatery namoronana andriamatoa Joe Biden valizy anankiray hafa ary angamba amin'izao ora itenenantsika zao de efa vita ny briefing ary ny briefing rehetra natao tamin'izany dia tsy neken'ny Pentagone mihitsy ny anatrehana andriamatoa Donald Trump na ny olona akaiky an'andriamatoa Donald Trump ny briefing rehetrarehetra ifanaovana amin'izany lafiny zany. Nangataka andriamatoa Donald Trump fa azo aide d'honneur izy sy porjenitra miaramila zany mivoaka ao Maison Blanche fa tsy neken'ny Pentagone. Jerevo ny fahafahan'ny olona mametraka ny zany atao hoe herim-panjakana ary tonga tany ny ala tao Maison Blanche izy andeha ho any amin'ny tobo miaramila anankiray ao Maryland dia tsy nekenitra reo ny anaovana hira miaramila sy ny etsetra fa dia fanomezam-boninahitra fanaovam-beloma miaramila satria izy ny filoha amboniny ny miaramila any États-Unis. Inona nataon'andriamatoa Donald Trump? Hira zay fanaovany fampelezan-kevitra no nalefany tsenana azy ary hira zay nosafidianany manokana andraisana fanjakana le balle le kinetsanetsa tao anatin'le fandraisana fahefana tamin'ny 2016 zany no nalefany tamin'izany any amina base miaramila zany tena manahirana amina olona tsy nanao formation politika nitantana amin'ny fiainan'ny firenena tsy maintsy resahany zany manomboka zao satria dia lasa manimba mamotika mihitsy fomba fanaovana politika eto Madagasikara ny endry zavatra tahaka an'izany ary zay io zavatra mitranga eto Madagasikara io tena katrokaray mihitsy io zavatra mitranga eto Madagasikara io dia ny any andafo moa zany ny tafika zany hoe ny Pentagone zany no arofanina ny lalam-panorenana no mandafarany miaro ny dérive politika rehetrarehetra fa eto Madagasikara zany zay asan'ny ACC ohatra raha eto Madagasikara zany tsy misy zany ny mandafarany sy ny arofanina zay rovana amin'izany fivalambalanana mety ataon'ny mpitondra fanjakana zany fa tsy maintsy ny vahoaka zany no mandafarany amin'izay lafiny rehetrarehetra zay eo no manjary lasa mahapotika amin'ny fiainan'ny firenena fa ny lalàna zany ninninona napetraka ao lalàna eo de tokony ho tsara foana fa le olona mampiatra an'le lalàna mihitsy no manjary lasa ambonin'le lalàna
de tady anitsaka an'le lalàna de anovan'io lalàna io andriamatoa andrinirina rajoelona nge nampifidy io lalam-pandrenan'io kinona moa no tokony ho problema ny andriamatoa andry rajoelona amin'ny lalàna io tokony ampiarina tokony ampiariny le lalàna de iainany de manaraka atsakany sy andavany voalaza ao anatin'io lalàna io stricto sensus io tsy mila fandikandikana hoe zao io dika tena arabaky teny ny tsy maintsy atao momba ny lalam-pandrenana zay ny voalazany lalàna fa maninona ny manjary lasa misy olona manana fahefana amboniny olona rehetra andika hoe mety zany tenin'ny président ny république zany tsy ny tenin'ny président ny république nge no mety na tsy mety fa ny lalàna no mila tenenina hoe tsy mifanaraka amin'ny lalàna ny tenin'ny président ny république inona moa no tokony ho problema am'zany ary ny tena mbola problema anankiray faharoa de zao manjary lasa manao débauchage any amin'ilay faefa pitsarana ny président ny république rehefa hitondra rehefa mahita ny nomination rehetra ataony fanjakana io anao de manjary lasa ilay mpitsara mihitsy no alaina fa tsy mipitsara nge no atao hoe lalàny ny mpitsara de mampiatra lalàna amin'ny anarany vahoaka malagasy zay ny voalazany amin'ny anarany lalam-panorenana amin'ny anarany vahoaka malagasy zay mihitsy no izy rehefa mamoaka lalàna mpitsara anankiray de mamoaka an'iny amin'ny anarany vahoaka malagasy fa tsy amin'ny anarany président ny république re tompoko zay nge mila fatariny zany de rehefa mandinika ny mpitsara eto madagasikara ianao zany de hoe io fa débauchen'ny président ny république andehanao an'le raharaha politika aza atao an'izany kosa ny asanay e ty nge asanay e ary izany asanay zany de mila rovana ny fomba ahafahana mamelona ny vahoaka isam-batan'olona leto madagasikara zay no atao hoe politique gestion des affaires tena zay mihitsy ny tena atao hoe fanaovana politique indrindra ny anatina république ohatra tsika zao de inona raha zany no ataotsika manoloana n'zany dérive rehetrrehetra mitranga eto madagasikara zany de tsotra ny méthodologie am'izay lafin'izay rehefa manaraka ny histoire des institutions teto madagasikara ianao ny histoire des institutions teto madagasikara zany hatrany amin'ny fahampanjaka zay efa nanomboka nahazo ny dimension nationale de fantaritsika fa fifanonganana ny tranga teto madagasikara satria tsy mahalala onony ny mpitondra ary tsy mahafantatra ny voarakitry ny lalàna ho anjara asany manoloana ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena de tsy mety zany ary rehefa mifampitsapaka zany ny fahefana rehetra eto madagasikara de tsy mety io tsy hoe ny président ny république no sady lasa ACC no fahefampitsarana zany no fahefana mpanao lalàna fa ny président ny république fahefana mpanatateraka ary ny zavatra ho taterahan'ny président ny république de lalàna amboarin'olona io tsy maintsy dinihany atolotry ny olona ho anao io na ianao ara no mitondra azy ka raha ilain'ny olona manao amandement satria tsy mifanaraka misy atao anatin'ny fiarahamonina de zay no izy fa na ny mampiasa an'izany raha tsy hain'ny fahefanam-panatateraka eto madagasikara raha ohatra ny ka tena mariny de nahoana no izao firenena manan-karena olona manam-pahaizana eto madagasikara zao no mbola andeha hiverina any amin'ny lalàna napetraka ny amiral dideratsiraka de zay zany tena mazava zany mazava zany ny fiarahana eo amin'andriamatoa andry rajoelona sy andriamatoa dideratsiraka ny mikasika indrindra ny zava-misy eto amin'ny fiainan'ny firenena satria ny lalàna n'andriamatoa dideratsiraka nentina namonon'olona tamin'ny 10 aogostra raiky amin'ny 7 no entin'andriamatoa andry rajoelona mifehy ny fiainan'ny firenena amin'ny taona 24 de lanatsiny manoloana n'zany zavatra rehetra zany tsy foronony zany tsy angano tsy arirarira zavatra misy iaina ny vaoaka malagasy zany ary eo anatin'le lalàna de misy anachronisme be de be amin'ny zavatra mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena ny anachronisme voalohany eo de zao misy milaza fa contre-signé ny lalàna rehetra amin'io zany hoe rehefa mandray lalàna zany andriamatoa rajoelona tamin'iny vanim-potoana ny covid iny de tokony
contre sinen'ny CSR nga misy CSR zany ny lehibe ny CSR sisa eo fa efa président efa teo aloha izy andriamato dideratsiraka ny lehibe ny CSR Conseil suprême de la révolution fa tsisy an'izany tsony eto Madagasikara dia inona raha ny mbola mampitombona an'izany lalàna zany de nefa zay lalàna zay mbola ampiasaina io lalàna io a dia mbola mampiasa ny voalazan'ny andinin-dalàna zay mifehy ny serasera tamin'ny androny amiral dideratsiraka ary nytohizana andriamatoa jiwilira zanamasy tamin'izany fotoana zany zay misy emprisonnement ny lalàna nge am'izao fa dépénalisation ny voalazany anatin'ny lalàna ny serasera amitsika amin'ny teny zao zany hoe efa lalàna efa lany andro tena abrogé mihitsy ary fa ny olona milaza hoe ampianatra droit atsika moa zany am'izany lafiny zany rehefa miteny de hoe ny lalàna rehefa tsy abrogé de mbola manakery fa ny lalàna tsy abrogé lalàna non appliqué dia lalàna qui perd sa valeur very tanteraka ny lalàna obsolète caduc ka inona raha ny tokony mbola ho resahana n'izany lalàna zany amitsika amin'ny teny zao de io nefa misy assemblée nationale voalazan'ny article 61 ao anatin'ny lalam-panorenana de mazava fa mila loi organique ny fampiarana ny situation d'exception eto Madagasikara de manino ianao raha mba manao an'izany eo amin'ny assemblée nationale ianao manana maronisa de tsy miteny angery ndrenjato hoe tapina ny vavandrendrenjato tsy afaka miteny ininona fa manino ianao tsy manao an'izany satria afafa be ohatra ny zatran'le manao mitsaingotsaingoka mangala-pihinana manao zavatra tsy milamina tsara etsetratsetra de io zatra ny lalandririnina io zany ka na fahavaratra avy aza no manao hitsin-dalana zao fa tany mazava efa tany efa tena tokony isyny demokrasia eto ambonin'ny tany a efa malalaka ny fitenenana ny lalàna raha teo efa mame an'izany lafiny zany a de inona ny mbola anaovanao an'izany lafiny zany a de tamy zany tsika amin'ny angady sy ny arina manazava hoe rehefa zany kosa no izy a dia miverina amin'ny demokrasia directa zany tsika say raha teo koa nisy tamin'ny taona 2024 de ny demokrasia directa moa na dia maro ara nanao antsoaviny amin'ny hoe tsy mety ny zorana amin'ny fanonganam-panjakana resantsika teo moa lay intronisation ny Flou Joe Biden zany a fa zareo moa de manana tradition misy fombafomba mihitsy a zay efa niainga tamin'izany vanim-potoana zany fa tsy miforoporonina fa reo flou ny fandimby Joe Biden moa 46e président ny États-Unis zany zao a dia manana an'izay fombafomba zay zareo manana an'izay tradition zay izy a amin'ny fandraisana ny fahefana miresaka ny fiainam-pirenentsika eo de hoe tena mifangaro voraka raha izay ny lazana azy ny fanitsaka ny fahefa-pitsarana sy ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana mpanao lalàna tsy manao ny asany araka ny tokony izy fa na tokony hovavahana aza tsy manaraka ny rafitra mbaratonga ny fandiniana ny teti-bolam-panjakana de ndray andro ihany de lany ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara dia zany ny zavatra misy iainana to alay-panahy ianao hiteny renjatony amin'ny mbola mitantana teteza mita ve Andry Rajoelina amin'izao taona ny 2024 zao hitatsika moa zany ny raharaha doublant fa tena raharaha tena tsy maintsy arahana akaika ary anaovana antsoavy mihitsy ho an'ny mpitsara malagasy ho an'ny rafitra ara-pitsarana misy eto amin'ny tany sy ny firenena hoe azo ataonareo an'izao ny fiainam-bahoaka fa tokony hojerena akaika ny mahakasika anyreto raha efatra zay voalaza eto reto ny Flou Joe Biden moa dia efa manao ny sermany vita ny an'ny ramatoa Filolevitra dia manao ny sermany ny Flou Joe Biden raha mba mitantara kely fotsiny amin'io lay tradition io zany na lay fombafomba de hoe misy prestation musicale de Lady Gaga mihitsy no atsona amin'ity de Jennifer Lopez zany no manao an'le izy ary rehefa aveo misy ny fanaterana any amin'ny cimetière national
Dalton andreo lay miaramila efa maty tany aloha niady ho an'ny tanindrazana zany arahany Barack Obama sy ireo le filoha teo aloha reo zany ny olona ny fombafomba anamarihana an'ilay fandraisana ny fahefana Andrianjato verenako kely makasika an'ilay raharaha génocide amin'ny farafangana satria dia tena nampitolagaga raha ny tatitra nataony ny tompona andraikitra voalohany ilay commission zany Andrianjato alaim-panany hoe vonovonoana fatany ve malagasy satria zany eo zany no ahitana hoe lafidy amintsika ve ny aina zay mantsy ny tena zava-dehibe ao anatin'io raharaha marina fa olona mikadra fa ny olona mikadra zany tsy midika hoe olona tsy misy dikany tsy olona tsony ary zay fahamboniny aina zay zany ny tena zava-dehibe ny antony anagadrana olona renge dia entina antsiana azy fa am'ireo olona ao mpigadranireo rehefa tena dinianao ny raharaha dia maro ny tsy mbola voatsara mihitsy am'ireo olona reo ary tena efa tena surpeuplé ilay vahoaka voagadra ao amin'ny fonja amin'ny farafangana dia fantaritsika fa endriky ny fiarahamonina ety ivelany eto Madagasikara no ny trangan'ny zavatra tao anatin'io fonja io olona anankiray tsy nanao kasobosy no nentina nahiboka-ponja zany satria voalaza fa naniratsira sy netsetretsetra dia fantaritsika fa olona anankiray no nanentana ny mpigadra rehetra tao hoe tsy rariny zao zavatra mitrango zao dia nahazaka andreo gadro reo hoe andeha fa marina fa ilay zavatra nitranga tao endrika mutinerie ary fantaritsika fa ny any amin'ny fonja mantsy na ny any amin'ny camp militaire na ohatra zany dia mutinerie ny filaza azy fiokoana rehefa misy zavatra mitranga ohatra zany dia rehefa mioka ohatra zany ny olona dia ny fanjakana ny tokony ho tonga saina voalohany hoe inona zavatra tsy mety amin'ny endrim-pitantanana inona ny antony dia zay ny dikan'le hoe tokony misy ankety fa tsy manao exécution sommaire zany hoe avy hatrany ianao dia mitifotra n'lay olona sans arme dia rehefa diniana zany ny commission d'enquête nitranga tao dia olona maro ny voatifotra tany an-damosina zay tena zavatra tsy azo atao mihitsy zany na temps de guerre tsy azo atao zany ary amin'ny sabotsy zao moa dia isy ny émission spéciale eto amin'ny MBS zany ho an'ireo filoha efada zay anao an'izany tatitra zany dia samy entanitsika hijery zany tatitra zany fa dia tena mahavalalana ny fomba fatao eto Madagasikara ny olona zany raha ohatra ka misy olona tratrany miaramila ambodimby aza ka mihevitra ny andeha andositra dia mbola manao sommation izy mijanona fa hitifotra zay izy vo afaka mitifitra fa raha vao tsy mbola misy mihitsy zany dia zany no atao hoe asanjiola tena barbarianina tena miverina barbarianina zany tsika eto Madagasikara amin'izay lafin'izay marina fa tsisy dikany ho anareo mpitondra ho anareo mpitantana ny hain'ny vahoaka malagasy fa ho an'ny fianakaviam-be raisam-pirenena mandala an'izany hoe zon'olombelona zany dia zavatra lehibe zany ary ny fihetsiky ny fanjakana manoloana an'izany rehetrrehetra zany mba tsy isiny le commission d'enquête andeha lavidavitra dia fa nakisany avokoa ny roany avokoa io le boky émissaire resatsy nakisany daholy ny lehibe mifonja ny tompona andraikitra ny sécurité ny polisy ny nanao an'le enquête amin'izay lafin'izay nefa moa ny olona zany dia mahafantatra ny fandehan-draharaha satria misy no mijoro ho vavolombelona manoloana ny zava-misy rehetra eto amin'ny fiainan'ny firenena ary nambala hely moa fa dia hoe atao anaty lavaka ray no nandevenana nreto lavo tamin'io raharaha ary tsy navoaka amin'ny fanjakana mihitsy ny lisitra tsy navoaka ny lisitra mazava ny amin'ny hoe firy marina ny maty izavy ny anaran'ireo maty fa dia nitotofana any zany raharaha zany rehetra zany no raharaha iainantsika amin'izao vanim-potoana
taonjato faraiky amby roapolo zany ndrainjato sahirana tokoa ny rehetra ary entikala helony amin'ny hoe finina loatra no mahazo an'ity firenentsika ity ny amaranantsika azy angamba ny amin'ny an'io ndrainjato dia raha malala ny zava-mitrangy ny anivon'ny anosy kely moa isindray ny fametrahana ny braomaritra efa lany moa iny ny filoha zay fantatritsika hoe secrétaire général ny ministère ny éducation nationale teo aloha zay tsy afa-miala amin'ny raha bonbon sucette satria dia tompony andraikitra voalohany amin'ny mpanatanteraka ao anatin'ilay ministère andrenjato. Zay moa no tena manahirana amin'le zava-misy eto Madagasikara ny mahatonga hoe miditra makany amina phraséologie zany hoe tsisy dikany ny fomba fihetsiky ny fanjakana amin'izao fotoana zao. Rehefa manendry olona ianao dia manantena fa mba misy élan iray hoentiny mampahazo aina an'le fanjakana zany marina kosa zany tena fa tsy misy mihitsy olona miaiky fa mety le nomination ny président ancienne vaovao na mipomba azy aza hoe tsy mety mihitsy zany de tsy manarina firenena ane zany ny firenena nge tsy hoe zay tiaka atao rehefa mitondra firenena ny firenena misy zavatra be dehibe tsy maintsy arahana sotoavina be dehibe sotoavina politika zay tsy maintsy tanterahana eto Madagasikara fa raha ohatra ka olona tsy mahazaka an'izany ianao no mitondra fanjakana de veriko fa tena overty fireneny ty ary zao zavatra mitranga rehetra zao moa ambaratsika amin'izany amin'ny hoe efa tonga ry zany zao ny CIA de ho avy ny Interpol. Io zany tsy azonao hoe anaovana rahonana io na atao inona io efa tena zay zany eritrereto fa ny CIA dia rafitra anankiray miankina mivantana amin'ny Maison Blanche de rantsana anankiray miankina amin'ny Pentagone zany hoe fiarovana Amerikana ary ny olona ampiasain'izany CIA zany dia olona anankiray zay tena mahafantatra ny tokony ataony manoloana ny zava-misy eto ambonin'ny tany ary so mantsika mihevitra inona koa fantatry ny Amerikana amin'ny zava-misy eto Madagasikara fantatry ny Amerikana amin'ny Atsipria ny zavatra misy eto Madagasikara eto ary eokotsika tsy hoe mitapitaka hoe inona koa zay eto anivon'ny ranomasina indianina eto iza koa no afaka anara-maso anay voaraky ny olona maso tsika ary io fanarahan'ny olona maso atsika io no miteraka ny endriky ny fampandrosoana eto Madagasikara zany hoe rehefa fantatry ny olona ianao fa tena manao ny tokony atao hatreto ny zany Comore zany tany amin'ny raika sy roa arivo roa sy roa arivo mbola tena babeny air Madagasikara zany andeha hody any Comore mbola milahatra ary ny gasy tam'izany de tena tezitra mihitsy hoe fa maninona no avily aty Comore ty aeroplaniny ty fa ny Comoriana ary amin'ny ary amin'ny lohalarana ary izy miresaka amin'olona ary amin'ny vodilarana ty ndrema de tezitra le gasy zany hoe ahoana fa teo anelanelan'ny raika sy roa arivo roa sy roa arivo amintsika miteny zao reson'ny Comore tsika eto Madagasikara satria nahoana ny Comoriana na andeha hody ary andeha hanao ny raharaha de manao ny raharahany manara-penitra manao déclaration de devise hoentiny manao ny ouverture de compte en devise araka ny tokony ho izy ara-dalàna de miainga ny zavatry ny olona eto Madagasikara ianao inona moa ny zavatra ataonao voafehinao ve ny karana tsy voafehinao ny karana satria ianao tsy mahafantatra kory ny zavatra ataony fa ianao de tangenany satria ianao mpitondra tsy mahafantatra ny tokony ataonao eto Madagasikara tsisy defaut any
fa isika ny miana any eo amin'le fomba fanarahana ny sotoavina ny fanaovana politika eto Madagasikara dia manjary tompony mangatakatiny tsika fa maninona no any Comore no 1 euro égale 482 francs comoriens am'izao tsika miteny zao ny atsika 1 euro égale 4800 presque 5000 ariary ny 1 euro ahoana no fomba ahafahana manala an'izany nefa dia io volamena io loloavin'ny olona tomin'ny olona mivoaka manao hatramin'ny mpitondra fanjakana zany raha ity raharambolamena resantsika ty manao hatramin'ny fanjakana samy manomboka mitatotra mitona ny io any daholo ny olona mihevitra ho mpanan-karena sy manam-bola kely sy manam-pahefana eto Madagasikara eto fa maninona zany raha mba hajariana eto amin'ity Madagasikara tsika ity mba hahafahana tena manatanteraka n'ilay fahafahana mampandrosa ny Madagasikara araka ny tokony ho izy dia verika fa mbola tsy zany ny zavatra misy eto Madagasikara dia zay zany ny mahatonga atsika hoe ny mpanohitra zany zao dia manao ny asany lanceur mamerina ny asa ny fanaovana politika eto Madagasikara lanceur d'alerte tena manaitra mamelona lakolosy ny fanoherana hoe tandremo fa ny olona rehetra efa lasa daholo fa isika sisa sy Soudan du Sud no ampilaharin'ny olona ty amin'ny rambon'izao tontolo zao dia anaiky an'izany ve tsika efa resin'ny Somalia tsika zao dia elatsiny aminareo mpitondra fa tsy mahavonareo dia zay no antony mahatonga ny olona mikororoka amin'izao fotoana zao zany rehetra zany moa ndrenjato dia hoentintsika foana ny amin'ny hoe saraina amin'ny mpiarabelona amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fiainam-pirenena akapobeny eto amin'ny tany sy ny firenetsika dia maniry fonitsika ny amin'ny hoe samy tompona andraikitra ao anatin'izany zavatra rehetra zany na ny mpanao politika na ny mpiarabelona na ny olom-pirenena tsirairay avy dia ambava homana tompoka ary ampomieritra hoy ny fitenenana dia izay indray no mamarana ny fandarantsika ny amin'ny anio mametraky ny mandram-piaona tompoky lahy sy tompoky vavy mandram-piaona tompoka veloma tompoka